Korontamby. Amiko zany aloha fambanitsainy reny resaka hoe Korontamby. Fa amin'iny zany no mitondra amiko zany fielonany reny. Na tsy fahalalana hoe ianao tsy nahazo nanankiray aza. Na chevalier de l'ordre national tsy anananao dia zay no lazainao hoe Korontamby. Fa amiko reny fambanitsainy satria ianao zany mety hoe tsy manana ianao dia tsy malala na hoe manambany malagasy ianao. Teraka resabe koa ilay interview nataonao tany Moscou mahakasika ny hoe tsy mahandro zany migasy fa jereo vao ny embouteillage be dia be raka Tananarivo jereo feno supermarché dia nahazo kritika be mihitsy ianao ka eto ka le olona nge no mitsikeran'izany mahafinaritra ny olona zany sao dia mahantra ny malagasy zany ve no mahafinaritra nefa ianao raha mandeha ny amin'ny arabe dia io ve ny atao hoe mahantra ianao nge no antaniko an'izany mandeha ve ianao makany grande surface dia mahantra ve le olona hitanao makany be ampahavitsy kely amin'ny malagasy kosa président be dia be tsy makany grande surface ianao zany tsy makeny analakely ianao zany mandehanana makeny analakely na izontsika zao fa feno olona miantsenany mandehanana makeny analakely fa feno automobile any za aloha hoe ny olona miteny an'izany hoe matra malagasy tia andeha misaina tia anakorotana fotsiny amin'ny toerana misy anao no ilazanao satria ianao any amin'ny supermarché mitsena eny any arabe ianao mandeha fa rehefa tena miditra ny anaty fiarahamonina sy mijery ny fiainam-bahoaka ianao aiza le fiarahamonina zay tenenao anao hoe aiza le erany Madagasikara eny ka aiza ohatra ny tenenao fa hoe misy mahantra le gasy zany io fa mahantra be izy sarotra be kosa aloha miteny hoe aiza fa tsotra be ka anontaniako fotsiny hoe aiza le misy an'izany eo analakely hoe dia misy olona tsy mihinan-kany ohatsy misy mpangataka eny dia teninareo hoe mpangataka ve no teninareo fa mahantra ny malagasy mandehanareo any France fa feno mpangataka angeny tena mafana am'izao ny resaka dia momba ny colonel Patrick Rakotombamonjy azonao lazaina ve ny hevitrao fezatena anankiray mafitina an'io mainy afina tsangany le fitondrana zay zany tena mafy anazy amin'ny ankapobeny satria ny fitondrana namorona an'io io resaka colonel Patrick io ka zay efa tonga le mainy afina tsangany rehefa nirehatra le hafa sarotra mamono anazy ary mbola iredarety eo zany ivavana amin'ny Andriamanitra moa idonaka tanteraka mihitsy satria le tsy fahaizana zany no miteraka an'izany mihevitra ny olona badraodra no ianao foana rehefa manao zavatra dia hoe tsy matakatra le olona reo kanjo inona ny teo inona ny politika ambadika sy io resaka io Fidèle miady hatrano mpitondra fanjakana voilà mpitondra neny mpanohitra sy mpitondra efa miady hatram'izay nareo iny efa tsy fa matotsika miteny hoe miady hatrano tsy hoe Ravalomanana sy Rajoelina ny miady hatrano fa miady hatrano Rajoelina sy ny firongony tapitra tsy inona mandany any Rajoelina zay ny gravy amin'io zavatra dia samy mandrivotra daholo teo izany manohy teo dauphin any Rajoelina nefa tsy manendry relève zay ny problème izy raha nanendry relève Rajoelina tsisy problème izy tonga dia fa mazava hoe ty indray ny toanana fa hatramin'ny androany mbola telo taona kosa politika zany efa hita zany efa hita soritra ty am-piandohana atosika ao ny olona andiby anao na tsy mbola teneninao mpabe maso ary ty dia efa tsy maintsy omenao sehatra izy ao amin'ny antoko ao amin'ny toerana mihena anazy izy ianao ke mamboly zany ke problème tamin'ny commune dia lasa ny maramila avy any aminay nasena mifidy taty zay vao lany le natao lany tsy lany io amin'ny faran'ny herinandro teo dia anisany nandray anjara tamina vondrona politika vitsivitsy ny otrikafo ny teny an'ilay resaka hoe tsisy négociation atao tsony fa dia miala Rajoelina no atao voatarika iny ve le GNZ sa tsy rehefa mirofo zany dia miara-mahita n'ilay olana ao anatin'le izy dia tsy maintsy miaraka mitady fa olana ihany koa hoe ahoana ny voana amin'izay raha miresaka tsika le fitakiana tany amboloha jiro ny rano avy eo le izy ny tombo nanao fanambarana koa ny karazana syndicat rehetrarehetra ny société civile dia eo ihany koa ny mpisehatra politika na tonga ny otrikafo zany mandray an'le fanapahan-kevitra hoe miala lay mpitondra sy ny firongony miaraka amin'ireo lay zay antoko politika miaraka aminay moa zany satria misy vondrona natsanganao zany miaraka amin'ny otrikafo dia mazava le izy hoe miala Rajoelina sy ny firongony satria inona ny antony lay mpitondra fanjakana ny fototsy lay olana rehetrarehetra iaina n'lay firenena dikan'izay tsy resaka fandravana gouvernement io tsy resaka fanalana ministre io fa lay politikany lay mpitondra fanjakana lay lohany ary ambony atao hoe iandry Rajoelina mihitsy no tsy mahomby mahatonga n'lay olana miseho dikan'izay tsy resaka tip top na tefitefy fotsiny le ataotsika fa raha tena te hanofotsika ohatran'ny fary
fomba fitenin'ny malagasy le izy fa tsy sanatria zany hoe manivaiva olona koa hoe rehefa nylohany ny masatso dia fantatritsika hoe tsisy inina ny zatra nikotrika tao nandrisan'ny taona maro amin'izao fitondrany ny président Rajoelina zao a efa nampozindrina avy hoe hipoky ty zavatra ty za manokana dia efa tafasidinika tamin'Andriamatoa Filoha hoe raha vao ohatra mikia tsy hita mazava ilay vahaolana momba ny jiro sy rano io dia tena mety hipoky izy io ary hipoky io explosion sociale ovinanao ny teny an'izany ohatra na izy tena ny ara dia efa niteny an'izany atao anatin'ny conseil de ministre tamin'ny heritaona izy dia efa nanomboka niteny an'izany ny eritreretina moa hoe ilamina hoe misy moa tsara ho fantatritsika rehetra zany misy ny ataontsika hoe didy izay napetraky ny mpamatsivola mahazatra ny banque mondiale sy ny FMI hoe tsy mahazo mandao subvention intsony ianareo amin'io jirama be loatra ny vola ampiasanareo ary ianareo malagasy dia tsy mahay mitantana fa vahiny ny tiana akeo zay le izy aleo tsorona ny mariny dia nieritreritra hoe iza raha mba vahiny manana traikefa nanao mety afaka anarina an'io satria nisy an'io vahiny io izay efa nanana traikefa tany Afrika tany saingy izao tsy mitovy amin'ny réalité any Afrika ny zava-misy eto Madagasikara tsy mitovy izay ilay hoe maha-lien antsika tsy hainy nandanjalanja an'izay dia indraindray fanapahakevitra iray sy ny talent général io teneniko mihitsy zany satria moa mba manaraka akaiky ny raharam-pirenena dia tsy mifanaraka mihitsy amin'ny zava-misy eto Madagasikara zay le mahatonga le hoe mitsapo mihitsy nareo le tanora ny ohatran'ny ary ny président Rajoelina raha ny teny misy hoe fihetsikehtsehana avy any ivelany any misy robot misy firenena misy agence manipule ny ireo tanora ireo ka hitanao mba tsy hafahatra miteniteny foana indray dia izay mahatonga anay tsy hitanareo eny akianjy eny fa araka nilazaiko anao teo manana rafitra angeny antoko hoe dia ireo tanora ao anatin'ny antoko mandray anjara ao zany hoe dia lazaina fe tsy mpanao politika manao politika ireo mianatra politika miaina amin'ny politika dia alaonay mpitarika mihitsy makasisiny aty aoriana manohana ara-kevitra manohana amin'izay tokony atao mba tsy ilazana indray hoe ireo le olona fa mijapy na hoe ny mpanohatra io aorianan'io zavatra io na hoe maika kaseza sy ny resaka rehetrarehetra rehefa tsy hitany Andry Rajoelina teny zay dia tsisy afaka nilazaina fa tsy robot sisa dia izay tanareo amin'izany fa tsy manana excuse natao hoe zay ngely ny divany io tsy naompy ty fitondrany ty dia izaka misokatra ny vavany dia tsy za io fa ianina tsy za io fa izao tsy za io tamin'ny teo fa ny ministra ny tsy mahavita ny asany tsy za io fa mifona fa le gouvernement ny tsy nahavita ny asany androany i Andry Rajoelina no tsy nahavita ny asany tsisy robot teo tsisy firenena hafa zany eo magaga tsy lazainy fotsiny hoe ao anatin'le firenena hafa hoe izy moa le firenena hafa ny Afrika resahany i Mali ve sa i Gabon dia iza zany le olona nanohana tao aorianan'izy io ianao Tahiana Andrasana dia mpikambana amin'ny ACJ haute cour de la justice misolo tena ny Sénat mbola tsy miasa mihitsy moa zany nareo hoe miasa le boina 777 zao mba ampieritreritra ny lohako hoe aiza ho aizy re zao boina 777 miroso fanadihadiana ary eo ampelantanan'ny fitsarana tsy dia hiditra lalina be satria mbola tena ao anatin'ny tanteraka mihitsy ny fitsarana araka n'izay voalasantsika zay manana ny teknisiantsika dia matoky tanteraka an'ireo teknisianna malagasy ireo ary matoa ihany koa naterinao ny antotataratasy dia na ny vahiny ny FBI izay nanao tonga teto Madagasikara dia matoky tanteraka ihany koa zay rantsana malagasy izay amin'izay fanadihadiana zay ny hevitra manokana momba ny raha boina 777 io ary raha mbola tsy ofisialy zany hoe iny fafahary atsy ny hevitrako manokana moa zany dia firenena malalaka ny Madagasikara tsy miditra ao anatin'izay hoe implication tsy impliqué izy fa tsy hampisy olana na amin'ny andaniny na ny ankilany ny trangan-javatra ohatran'ireny izy le andaniny dia izy le ankilany na ny firenena zay milaza fa Madagasikara mantsy lasa ohatrany hoe voany ilay firenena milaza fa anay ilay machine dia ilay lazaina fa tonga ary ilay machine dia diplomatiquement zany Madagasikara mametraka foana hoe izahay naman'ny olona rehetrarehetra ary izay ihany koa noentina satria fampandrosoana Madagasikara ny resaka teo anelanelany kosa nefa raha le angom-baovao hita miparitaka dia hita ihany hoe nisy olona mety nanana heritreritra
ampidikizo ny firenena zany hoe tsy affaire d'état zany io resaka io fa affairana kolokolo tena olona mpiasa ty ambany zay tsisy tena zay mahatonga le fitenenana mantsy hoe tsisy idiran'ny fitondram-panjakana tsisy idiran'ny na iza na filoam-pirenena na iza satria tsisy filoam-pirenena nanao soni ka ny accordean'zany zavatra zany. ianao ve colonel Rakoto Mahonjy Patrick afaka miteny hoe nandray anjara tamin'ny fahombiazany ity tolona ity de efa liako d'une façon militaire ihany le izy rehefa amin'ny académie miaramila ianao mianatra misy matière azy hoe génie de misy rehefa anao explosif ianao de misy ny atao hoe bouchon allumeur viana am'le fanontaniana tany amin'ny voalohany manko hoe isan'ny enozy ianao nanontany teo hoe nietritra ve anao ohatr'izao ny farany ireny aminay maramila misy ny atao hoe commander c'est prévoir za zany raha mely ary aty manomboka donc ny olona koa no tiako hitsara ny olona ny tiako hitsara fa amin'ny citoyen malagasy ana narary ana le zavatra nitranga teo aloha reny de nataoko d'une façon militaire olo izy mampiretiko de nirehatra de may de rava de nareo am'izay zany zao zay inona ny ianao zany zao mpanolotsaina ny ve sa inona ny toeranao anatin'ny ty ny rahantsika nahita moa zany efa reo ny président iny de izy efa da manampy anazy de ny premier ministre koa omaly fa nommé de miandry zany hoe minao fa manam-pahendrena koa zay mipetraka amin'ny toerako fa mbola tsy fantako za koa moa tsy araka le teniko isan'andro hoe colonel Patrick tsy mitady seza moi je veux me distinguer par les travaux que je vais faire que je vais entamer za zany any amin'ny asany tiako hisongadina fa tsy any amin'ny seza matombola ohatr'izao aloha le tolona am'izao fotoana zao de mbola tsy tafiditry ny mbola tsy mirona makaty am'le vahoaka ny mpitandro filaminana sako zany ny teneto fa raha mbola tsy tonga saigna ny mpitandro ny filaminana tsy misy fitondrana aloha mirodana fa ny vahoaka nefa ny tokony ho tsapany tsirairay fa maharary matoa izy généraliser le grève hitanareo moa fa ministère rehetra mihetsy ka niahy zany ny ambony indrindramiko mialatsiny de ny tombontsoa ny tanindrazana tombontsoa ny vahoaka anisan'ny vavolombelona tamin'ny 2009 zay na tonga ny aiky teo hoe nanampy any filoha io ny tenako ary ny tenako zao ngamba ny anisan'ny olona namony tena indrindra nanolotra niaina nanampy zany vahoaka ny vahoaka nampiko satria vahoaka nanosika ny filoha pirenena ary eto amanesy lahatra atsika namagna folonda hatramin'ny oviana aloha atsika hanao bavura salamio za aloha teneniko ampavia masoeto fa mahita ary mahatsapa fa misy manao bavura fa tsy fomba koa nefa ny magnometsiny ny bandikely zay moa fiteny satria misy ny fiteny aminay miaramila l'ordre doit être exécuté sans hésitation ni murmure mais l'autorité qui donne l'ordre en est responsable izay fomba fiady ataony eo anivon'ny fitondrana mba ho fitazomana toeran'izay ilay entina izarazarana ny mpitolona tonga amin'ilay fiteny hatramin'ny fanjanahantany hoe zarazara ao an-tsangana tratritsika io zay mandeha rehetra olondra vatomangy io fa miamalefaka le tolona satria tratran'izay virus zay ny ala tany Ameritsetosika ozy izy tsika tena vakany Ambohijatovo 30 kilometatra Andriamatoa Tsoara Voajanahary 10 taona ny ben'ny tanàna kandida 3 tokana amin'ny farany tsisy plafond ntsony mihoatra ny kandida tokanareo Ameritsetosika vita ny adidiko Ameritsetosika mandra-pahatonga ny fifidianana manana didy ao a Madagasikara na hatramin'ny aiko ary afoko ny fitiavako a Madagasikara satria manana didy ara na vita adidy tao Ameritsetosika tiako atongavana de zao efa eritreritra nandalo tao an-tsaiko vao mipetraka ty fitondrany ty ny fahitana ny tsy fetezany fitondrana sy ny fanaovana manipulation ny vahoaka ny eritreritra hoe andeha tongotra miala eo Ameritsetosika ny tenako manokana rery teo aloha nanomboka ny taona 2018 anio hevitra ho hitan'izao tontolo zao ny tsy fetezany ty raharam-pireneny ty
ary efa zavatra tao an-tsaiko hatramin'ny ela fa tsy zavatra ny voloborona. Ya, monsieur le maire, misy fihetseham-po no mandeha. Ahoana moa ny tenenanao hoe robot manipulenay zaza nitezaina teto Madagasikara ny tenako a tanora nianatra teto Madagasikara, tanora nahita fianarana tany amin'ny diaspora namanay sasany a taoko hoe tanora nianatra. Ahoana ny manipulen'ny robot? Zay no manipulen'ny robot satria zay no manao ny teknôlôjia. Dikan'izay ngamba mazava hoe amin'ny génération taty aoriananay voafehanay ny teknôlôjia. Anisan'ny tsy hoe tanjona moa zany fa hoe dingana ny eritreretin'ireo hoe zao zava-misy eto amin'ny firenena zao hoe misy filoha ny fanavoazana ny repoblikan'ny Madagasikara amin'izao fotoana. Raha tany am-boalohany aloha dia tsorina marina hoe tsy tao an-tsainay. Ary anisan'ny nahatonga anay somary nisitaka kely aloha satria niverina namolavola ny paikady rehetrarehetra ny GNZ Madagasikara. Fa tsy miaraka aminareo zany dia le olona efa hoe maka récépissé reny tsy namanareo. Zao no fanazavana tao anatin'izay fotoana izay dia nandinika ny GNZ Madagasikara nijerenay daholo ireny olona mandeha reny. Misy kajany olona 3 ny olona tonga teny an-dapa. Ny voalohany ny tanora nanenjika seza. Zay aloha ny voalohany. Ny faharoa le nanenjika seza telo lazaiko hoe ohatran'ny hoe taitaitra fotsiny zareo hoe mandeha be le mouvement dia tsy nandinika tsara fa tonga dia niazakazaka sao dia voadingany le tanora voakarama satria mino fa misy voakarama ny tanora laseny. Dia misy le tanora ohatran'ny hoe manaraka efa fotsiny. Dia reto tanora voakarama reto ny tena nizahanay no jerena tsara hoe iza no niazakazaka teny anavahana le tena izy. Misy olo tenanay avy amin'ny GNZ Madagasikara foana miaraka amin'ny zareo reny. Manao infiltration nareo zany. Tena mijery misy masonay sofinay dia efa fantatray hoe iza le madio iza le taitaitra dia mila ahitsy dia iza le tsy izy mihitsy. Lasa aloha fa niresaka le hoe mamim-bahoaka ianao. Viza zany mamim-bahoaka zao tsy izy sa ianao? Tsy misy mamim-bahoaka. Za tsy mbola mamim-bahoaka satria izy mbola tsisy zavatra metiko. Izy tsy mamim-bahoaka satria ataoko angamba fa ny olona rehetrarehetra aloha androany fa io za hoe miverimberina foana io e. Tamin'ny andro ny Hery Rajaonarimampianina efa niteny ohatran'izao tenen'ny olona amin'ny andro Rajoelina zao hoe tena Hery Rajaonarimampianina io na ilatsaka sefokotara Solanjo nijalitsika satria tamin'ny Hery Rajaonarimampianina teo hoe tany efa tany amin'ny 7500 ny kilao vary. Hoe mbola tsy nisy mividy vary na 7500 na 10 000 francs. Zao izy 20 000 francs. Mbola mitendray ny olona. Mbola mitendray ny olona tsy mbola misy fa lasa ohatran'ny tsara indray le teo aloha le tsara. Fa tamin'ny andro ny Rajaonarimampianina dia miteny koa tamin'ny andro Ravalo mbola tsara. Tamin'ny andro Ravalomanana zafady président Ravalomanana ny teo aloha mbola tsara hatrany hatrany satria le fari-piainana mitotongana amin'le vola mitotongana. Miratsy hatrany ny fari-piainan'le malagasy. Dia za hoe ny vahaolana tsy hoe asorina i Andro Rajoelina fa raha asorina ary izy ka mijanona amin'le rafitra misy tsika dia mbola mihamahatra indray ny olona za samy fanamby aminao. Avereny indray Andro. Teny olona tamin'ny Andro Rajoelina mbola tsara anao ny androany. Toka masy misy amin'le fitenenan'ny tanora zao misy mihaino tsisy mihaino an'le olona na anaty FB. Za président premier ministre sy ny aeropitondra mihenoa ihany na dia vitsika miteny dia mba henona na dia kalalao na dia voalavo. Matoa vitsika miditra ohatranao misy antony. Mety misy zavatra maimbo ao dia misy zavatra mamy hohaniny ao. Zay ny dikany idiran'ny vitsika. Dia tokony kopy ianao zany avezany lava-bitsika avezany idirany ity inona ny zavatra mety biby maty ato inona ny zavatra maimbo ato na inona ny zavatra manimanitra sy mamimamy ato. Fa le tsy miraharaha le manodidina no manapina ny sofin'le mpanapa-kevitra voalohany. Le manodidina azy dia aiza reo manodidina azy amizao bakaiza. Misy mivoaka ve misy masamy teny sala amin'ny ataontsika zao ve sisa le samy misitrika dia rehefa mangina indray ny tanàna dia selfie dia zahay zao dia mangina nareo 6% sy nareo mitondra fa zahay moa ve le président niteneny zany tsy izy nge niteny azy dia anjaranao président zay zao miteny fe mila manova fa misy olona falony miaraka aminao dia za menamenatra tsondra raha mbola te hitondra raha fa tsy te hitondra moa izy moa sy ametra-pialana izy raha za sy mahefa fa raha mbola mahefa raha mbola te hilamina dia ty jirama ty nijery voalohany raha mbola misy vola mikitapo-bola mpanjakana adodono amin'ny jirama manina mo nijery zao sy tapaka
efa andro maromaroay tsy tapahana ihany ay azo tsy tapahana de avy ay zany mahatapaka azy zany ny question tokony mipetraka avy ezaky ny mahatapaka azy io ianao no azo lazaina hoe ivony vaovao tamin'ny herinandro ity ianao Antoine Gerson madéputé anao sy ny tao amin'ny district anisanao Rivomamo tao meritra tosika nanao fihetsiketsehana tao tsy de tena naomby naomby raha zay ny azo ilazana anazy satria ataoko ngamba fa ao anatin'izao fotoana zao ao anatin'izao zavatra iainantsika zao dia ataontsika hoe mahatra anatiny olona mahatra amin'ny fiainana ihany koa ny olona ataontsika hoe miferin'aina anatiny olona mijaly ny olona te haneho hevitra ny olona tsy afaka maneho hevitra ihany te anao zavatra ny olona tsy afaka manao zavatra ka amasolo tena ny vahoaka ny tena amasolo mbavambahoaka ny tena amampitondra teny ny vahoaka ny tena dia mijoro ny tena mitarika an'izany mijoro ny tena maneho ny hevitra amin'ny zavatra tsy mety rehetra indrindra ny eo anivon'ny distrika fa makasika ny mahazo anay raha miresakytsika hoe délestage reny fanakanana amin'ny ataon'ny ATT sy ny contre la visite ireny reny fanoloana sy fokotany reny sakia iaina ny vahoaka rehetra manerana Madagasikara ny fangatana hoe alefasa ny fitanana sy fokotany zany dia mijoro ny tena miady ho an'izany zany ady hevitra raha toe-karena zany lalina be zany fa tsy de maheno an'izany zay rehefa miady hevitra nareo amin'ny assemblée nationale ao saly amin'ny fotoana tsisy ny mpanao gazety hoe anona no mandeha zany ady hevitra zany mba resahanareo ve zany ao ny olana fototra eto amintsika ny fanaovana politika za aloha zany zao dia manentana ny namana ary zany no tokony mapetraka tsy tokony hisy tsony ny tanalahy politika eto Madagasikara ny olona ray rehefa mitsofoka anatina antoko politika ray dia tokony fidelina amin'ny mandramaty fa tsy afaka ny findrafindra foana ny tena olana fototra dia misy manenjika seza manenjika vola manenjika toerana aka lasa manaraka daonina politika tsony tsy misy tsony ny débat politika débat économique ary débat social fa rehefa miteniny ary hoe atsangana ny tananareo manangana ny zareo tsy atsangana ny tananareo tsy manangana zareo tsy fantatra akory ny contenu aneo tsy fantatra akory hoe inona ny ao anatiny eo fa avy eo samy mikoropaka daoly fa ngaly tenisy zany 4% nalaina tamin'ny taux d'intérêt bancaire zany ozy ny sasany fa nga niena be ohatr' zany tetbolan'io ministèren'ny agriculture nefa ny any aminay mpamboly daholo zany ny teneko an zareo hoe lasa lalaovin'ny exécutif ny pouvoir législatif herinandro iato eo nitsangana n'ilay komity miaro ny tolona ilaina arovana moa le tolona fa nga tsy efa mandeha ho azy le izy satria efa olona nivoaka vao mitolona no mitondra firenena amin'izao fotoana ary mitondra zava-baovao eto amin'ny firenena taoriny ny fitondrana teo aloha reny eny tao angamba mety hoe zava-baovao amintsika ve izay hoe fitsanganana komity miaro ny tolona izay eny angamba ny hoe azy raha ohatra ka nanaitra sy nahavariana ny rehetra n'le hoe fa angamo arovana ny tolona eny mila arovana ny tolona satria dingana ihany no efa vita inona moa zany nahatonga anay hoe andaotsika hiaraka hivondrona irahina miohatra amin'ny zavatra dingana vita dia le tolona izay natao zany dia tena tsorina marina fa nisy fiaingana marina fa betsaka no miteny hoe efa betsaka no mitolona satria misy ny zavatra tsy mety misy ny zavatra manahirana eto amin'ny firenena nandritry ny fitantanana maro ny fandimba raha zay amba nataontsika azy fa ny tena nanamarika dia ny tsy fetezana nyty fitondrana misy nandritra ny fitotoana ity ka maro dia maro no niezaka namoaka hevitra niezaka ny teny ampatsorana nisy ny arantsika ny hitany grève isan-karazany fa kosa nisy ilay tena hoe fahatairana dia nanomboka taty amin'ny volana septambra zany hoe raha miainga tany anatin'ny fitakinany jiro sy ny rano ilay izy efa misy marary ihany koa ny tsirairay ihany fa ny andran'izay hoe fotoana izay dia samy namoaka ny tany am-pony dia izay no natonga indrindra amiko manokana dia ona zao ny andra avy any am-ponao hoe mba avoa kely faly ravo faly fa eny ny feno vahoaka eny mety nahagaga mivaly teninao roatra ianao hoe tsy faly satria ianao mirotsaka an-dalambe niaraka amin'ireo tanora ireo zay fa raha ny zavatra nitakiko tamin'ny voana nomboka ny tolona dia nyresaka jiro sy rano aloha fa amin'ny antsoko teo hoe rehefa misy ny fivoarana dia hita hoe
misy zavatra mandringa ihany koa ka etseroa dia nitambatra atao ilay izy. Ianao ve mahatsiaro hoe anisan'ny mitondra anjara biriky ny taonany olona namonja ny tolony GNZ io? Ny taona aloha tsy dia tena tany loatra ilay tanjoko satria mampiaro ny zon'olombelona dia resaka hoe hitaky ny zo fototra mihitsy ny tena nandehanako teny. Mety hoe nampiseho angamba hoe afaka ataontsika ilay izy satria ny andro voalohany izany hoe ny alakamisy 25 ny volana septambra no teny dia tratra ny herisetra moa izany ataon'ny mpitandro ny filaminana ny lacrymogène ny enjehanatra ny natelakeran-trano dia nanao horonan-tsary anankiray izay tonga hatrany amin'ny 100 000 tany ny réaction an'ilay izy 1,800,000 ny vue izany hoe maro ny olona nahita an'ilay izy. Zay ma-influenceuse anao zany mi-influencer olona nefa ny anao miteny hoe amin'ny anaran'ny tenanao raha vao mipotry anao dia hoe iny influenceuse dia mahatarika olona zany ekenao ve zay? Loraka ny anaran'ilay pejy dia mazava ho azy ny fiainako iray manontolo mihitsy ny hoentiko ao anatin'io pejy io. Ny asako hitan'ny olona ao, ny fiainako amin'ny andavanandro hitan'ny olona ao, ny ady ataoko ihany koa amin'ny karazana herisetra sy ny fanoherana rehetrarehetra dia hita ao avokoa.